Tonga soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny Haingo sy Tija. Tianay marihana zany fa ity sehatra izay fampizarana sy Haingo ity dia hevitray manokana sy traikefanay no zarainay eto ary tsy mitifitra na hoe kendry fikambanana na vondron'olona mitokana na olona hoe resanay manokana fa traikefanay manokana ilay izy ary fomba fijerinay manokana araka ny traikefanay. Miarahaba ny Haingo, tonga eto indray tsika amin'ny rahavavy resaka momba ny renitsika androany dia manao ahoana Tija? manao ahoana mba te hanontany ny Haingo hoe manao ahoana ny traikefan'ny Haingo tamin'izany hoe talohany nahaterahan'ny zanaky Haingo sy ny hoe izay tiany Haingo zaraina zany amin'izay mahareny izay androany. Voalohany indrindra aloha dia zavatra tena hoe experience vaovao mihitsy ilay hoe bevohoka. Fa mbola vao maika mahavaovao be an'ilay izy ilay hoe tsy any amin'ny firenenao ianao no bevohoka. Ny toerana misy ianao tsy ilay mahazatra ohatran'ny any an-tanàna, sakafo hohaninao matetika tsy ilay mahazatra ohatran'ny any an-tanàna dia mamonjy dokotera ianao tsy miteny gasy koa izy fa miteny anglisy dia izay rehetrarehetra izay anisan'ny tena hoe mahasamy hafa be amin'ilay experience anao hoe bevohoka tsy any an-tanindrazana sy ny hoe bevohoka any an-tanindrazana. Zafady manapaka kely, azony Haingo zaraina hoe taiza izay nahabevohoka ny Haingo izay hoe tsy any an-tanindrazana aiza, firenena aiza izay? Tamin'ny tany Maryland zany izay no mipetraka dia tany Washington DC zahako no niteraka. Izany hoe ilay 7 volana iray manontolo iny tany Maryland foana fa tsy hoe ivelany. Ok. Teo tany foana. Dia ny hitako izany ohatra hoe rehefa misy zavatra maharatsiana anao ohatra izao ohatra hoe te hihinana, misy fotoana te hihinana mofo sakay be mihitsy dia tsy afaka atao ohatra hoe ohatra hoe andeha mivoaka kely atsy ivelany izy dia mety misy mpivarotra mofo sakay ao ivelany ao fa tsy maintsy ianao no manainga tongotra mitady ny ingrédients ilaina dia manamboatra ny sakafo tianao. Nisy période izay koa nanao ohatran'ny flan au coco dia ianao no manamboatra an'ilay izy fa tsy hoe vetivetika ilay izy dia hitanao. Misy mantsy ohatran'ny tsaroako hoe misy olona izao ohatra hoe ratsiana ohatra hoe te hihinana ramanonaka be mihitsy izy nefa andro alina ny andro dia ohatra ilay vadiny izany izao tsy maintsy mandeha mivoaka dia lasa mandeha mitady hoe aiza no misy mivarotra ramanonaka amin'izao andro izao. Amin'ny andro alina. Dia possible ilay izy raha ohatra ny Madagasikara fa ilay aty ivelany izany raha misy zavatra hoe maharatsiana anao dia tsy mety ilay izy raha tsy ianao mihitsy no manamboatra anazy. Izay aloha izany no niainako tsy haiko hoe ohatran'ny ahoana ny iainan'ny Tija. Ny anahy aloha tsy ilay naharatsiana tamin'izay toa hitako teto ihany. Izaho koa bevohoka taty ivelany teto Miresaka zanako voalohany. Teto foana moa izany zanako telo Canada samy niteraka teto daholo dia mba ohatran'ny hoe tsy naninona loatra satria ny zavatra naharatsiana dia zavatra hita teto daholo. Dia tsy dia nisy olana.
Tamin'izay resaka izay, tamin'izay lafin'izay. Ahoana indray ny resaka hoe ny omanana tamin'izany na ny hoe ny any amintsika manko izany hoe rehefa bevohoka izany dia eo ny mba ohatry hoe misy piraita-po na hoe reny ny amin'ny an-dany sy ny ankilany tsy fantatro na ny hoe dokotera na nahoana no hoe fiomanana satria zavatra goavana be izany hoe zavatra goavana be mihitsy. Goavana be. Dia ny za zao ny anahako izany ny mamanay izany efa ela izy no nandao anay dia le support hoe avy amin'ny reninao ampitaina aminao izany aloha ny anahy tonga dia tsisy. Dia resatresaka amin'ny namana any amin'ny Facebook hoe namana izany mampita hoe ianao izao mila mianatra miorganize be ny fotoananao mihitsy satria hafa mihitsy rehefa misy rehefa tonga eo ilay zazakely. Dia azoko ilay hoe miorganize rehefa tena tonga ilay izy eo amin'izay ilay tena ahoana amin'izay izany tena andaminana ny fotoanao satria ianao rery ho anahy za manokana izany tsy tena hoe za rery izay mivady rery moa izany satria ny fianakavianay izany mipetraka aty Colorado ny rafozako dia ny rafozako anankiray any Idaho dia izay tany Maryland dia tena hoe izay mivady rery dia rehefa tonga rehefa teraka izay ny zazakely dia tena hoe tsisy nizanisa fa dia tena hoe izay anankiroa rery. Tsy tonga avy any Colorado nampifana kely na ohatran'izany? Tsy afaka namangy fotsiny ry zareo fa tsy afaka ry zareo. Dia tena hoe ianao izany le ohatran'ilay shift le 24 heures 7. Fa mahafinaritra an'ilay izy ilay izy aloha zaza nirina izay ny tena nahafinaritra an'ilay izy dia tena hoe miendamimbavy mihitsy. Mitadiavina hoe efa niplanifena izany hoe amin'izao te hananjanaka ary mitranga lista amin'izay fotoana ny eritreretana hoe te hananjanaka izay. Izay mihitsy dia tena hoe miendamimbavy mihitsy no mitaizan'ilay zaza manao tory hoe anjaranao izao dia izao indray ny atao dia mikarakara sakafo tsy misy mihitsy hoe anjaran'ny vehivavy sy dahy ihany izany mitaiza zaza izany na anjaran'ny vehivavy ihany izany mikarakara sakafo izany dia teo amin'izay izay no lasa nanomboka nahay an'ilay miorganize hoe rehefa ohatra izany amin'izao fotoantsika mahandro dia amin'izao fotoana isika rehefa ohatra hoe rehefa matory ny zaza ity izao torohevitra tamina malagasy namana tamin'ny faritra Washington DC hoe rehefa matory ny zaza dia manararaotra matory kely koa ianao dia ohatran'izay torohevitra atsipitsipiny eo loatran'izay izany tena tonga dia tazomina mafy mihitsy narahana mafy satria sy le support le manampy anao izany hitaizan'ilay zaza tsy dia betsaka tsy nananana fa izay misy manoro hoe izao atao dia tena hoe tazomina mafy dia tena narahana ary tena nety ilay izy. Izay ny zavatra hitako nandritra tamin'ilay fotoana. Tsy ampy an'ilay support le vondron'olona manoro hevitra le manampy anao amin'n'ianao bevohoka izaho manokana dia tsy hatsiarako tsara hoe ohatra ny ahoana moa izany rehefa ilay miova ilay vatanao fa ohatran'ny hoe taitra be foana ohatra hoe misy manomboka ohatra hoe manomboka mitritratritra izao ny kibo izao ohatra misy
misy tsirojry Fieritreretana? foana Ah, azoko ilay izy hoe me lehibe ilay ekipa dia menitatra fa tsy azoko ilay izy aho indraindray ilay tsy azoko ilay izy ahoana ary ny atao izany ohatra amin'ilay izy ilay mitritratritra ireny dia farany dia ny dokotera moa izany manoro eny dia fampitantara ihany koa izany amin'ny zaobaviko aty Colorado hoe ahoana dia izy koa tsy nefa nanana zanaka mialohanay izany dia izy no manoro tsikelikely hoe atao an'izao indray asianitra hoe menaka coco ohatra na ohatr'izany dia fa izay karazana zavatra ohatr'izay izay no hitako hoe ilaina be ilay izy ilay ohatran'ny network ilay moral support sy ilay torohevitra vitsivitsy fa ry ilaina ny mandritra ny nao bevohoka. Ilay hoe misy hoe ataoko amin'ny teny hafa koa ilay izy satria mety misy olona tsy mahay miteny anglisy ohatra mihaino antsika dia ilay resaka ilay hoe tohana ara-moraly izany ara-tsaina sy ilay hoe vondrona afaka mifanampy hoe reny samy ao anatin'ilay tranga ohatra hoe samy bevohoka dia misy hoe misy groupe ohatran'izany dia miara-mitantara hoe inona ny anareo ny zavatra mitranga aminareo, inona ny ataonareo. Neny haingo izany mba hoe nahazo tombony hoe nisy zaobavy efa niteraka mialoha dia afaka nanontaniana ary namaly soamantsara tsy hoe tena nizara antraikefany. Ny anahy indray ny azoko zaraina dia ny anahy koa tamin'ilay zaza voalohany dia misy app misy application nanao foana na tamin'ny zanako voalohany faharoa fahatelo satria nisy ohatrany hoe nisy elanelany koa ilay zaza voaloha sy faharoa mbola nianatra sy ny zavatra mitranga amin'ny fiainana dia ohatrany hoe voanana vao mihitsy tamin'ilay faharoa dia na izany koa ilay vohoka rehetrarehetra tsy mitovy daholo satria ohatrany hoe ny ankizy koa tsy mitovy ohatrany hoe ny personnalité ny maha olombelona ny zaza iny samy hafa mihitsy dia ny anahy izany tamin'ny fianakaviana koa izaho izany tamin'ny iray tampo aminay izany niteraka voalohany dia tsy nisy an'izay ohatrany hoe an'izay fa tamin'ny rain-janako nisy ihany dia ohatrany hoe nisy hita ihany moa izany fa ny anahy izany mahafinaritra ahy izany hoe ny olona mizara ny anazy fa ny mahafinaritra ahy koa dia hoe mijery any hoe inona ny mety amiko satria tsy afaka raisiko hoe arak'izay lazainy fotsiny satria mety samy hafa ny traikefan'ny tsirairay avy samy hafa ny toe-batan'ny tsirairay avy dia mandray hafa raisiko hoe inona ny mampety ahy inona ny tena hoe mifandraika amin'ny zavatra iainako dia namaky boky be mihitsy tamin'ny misy an'ny tadidiko tsara mihitsy ireny hoe boky hoe ohatrany ahoana ny fiovan'ny vatana rehefa ray volana dia zaza ny anahy moa tsy hoe zaza tsy niriana fa tampoka tsy mbola nieritreritra izany ny ankabeazan'ny malagasy moa ohatran'izay daholo angambany tsy dia nieritreritra fa ohatrany hoe rehefa manamba izaho moa izany mbola nanana fikasana hoe hianatra be sy ny hoe tena mety tsara ny fandehan'ny fiainana rehetrarehetra izay vao fa tsy izay ny fandaharany ny nahary dia narahana arak'izay dia tsy maintsy misadapy ianao izany rehefa tonga eo amin'ilay izy dia manao fikarohana be mihitsy izay ny anahy no manampy anahy sady manontany olona no misy groupe izany online tamin'izay tamin'ny anapaka mijery hoe izy avy nohatran'izao dia misy an'ireny association ohatrany hoe manontaniako koa izany hoe izaho moa mahafinaritra anahy ilay tena mijery jereko daholo izany izay azo ahitana hoe torohevitra na hoe ressource na hoe izay manampy ny hafa dia hitako hoe manampy anahy ve iny ny ity
Tija ve tsy nanano sarotra ny Tija indray ilay hoe ny ohatra hoe ny materiel hita amin'ny any amin'ny tranokala ny amin'ny serasera matetika amin'ny teny anglisy fa indraindray mana manokana mantsy izany ohatran'ny iko mihitsy izany ohatran'ny hoe azoko natao hoe misy olona afaka miteny an'izy amin'ny teny malagasy eto Amponjitsofoka hoe tena izay mihitsy no iriko satria ohatran'ny expérience hitondra zaza malagasy anankiray eto amin'ity tany ity ilay izy dia zavatra tena hoe malagasy mihitsy ny any anamiko azy izany ohatran'ny mihika amin'ny taky mihitsy hoe ataovy teny gasy fa nefa ny zavatra manodidina rehetra amin'ny teny anglisy daholo dia ny Tija ve nanao ohatran'izay kosa nanao akory? Ny anahy indray tsy nanano sarotra satria izaho moa nandika teny taloha ary tia mandika teny. Tiako mihitsy na ilay milalao teny na ilay mitady hoe inona ny dikana na tambola kely ary dia na hoe misy hira tsy haiko amin'ny teny anglisy na amin'ny teny vahiny hafa dia tena karohako mihitsy hoe inona ny dikan'iny amin'ny fiteniko ary inona ny ohatra hoe tsy nampana anazy satria ohatran'ny hoe mbola kely dia efa ohatran'ny hoe tena mirona kokoa any amin'izay afaka mandeha atsy na amin'ny fiteny inona na amin'ny fiteny inona fa raha nisy tamin'ny teny malagasy moa dia izay no tiako kokoa fa tsy nampaninona anazy izany ilay zavatra nitranga teo dia ohatran'ny hoe nety niraisiko tsara ihany ilay izy. Fa ny zavatra tsapako koa nefany tao anatiko ilay faniriana hoe tsy hoe malagasy rehetra fa hoe Tija sy Tija izany tena tiako hotaizana amin'ny sady tsy hoe malagasy be nefa tsy amerikanina be koa. Izay aloha dia fantatro hoe tena faniriako satria tao manodididina an'ilay bevohoka no nianatra momba ny fitombon'ny zaza koa. Izay nataoko resaka hoe asa mihitsy ny taorian'izay sy hatramin'izao. Dia mianatra foana na hatramin'izao ary mbola mianatra foana amin'ny alalan'ny asa, amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny zanako sy manodidina anahy na ny olona rahako miara-dalana dia tena izay ilay izy hoe izay izany no tena faniriako hoe ilay fiterahana izany na ilay mareny anahy tena namoaka zavatra ohatran'ny hoe nampiova zavatra be taty anatiko sy hoe etaeta efa ela lasa ohatran'ny hoe tanteraka dia ohatran'izay ihany koa angamba ny anahako ohatran'ny hoe raha pitaiko amin'ilay anahako angamba ilay izy lasa manana ohatry fitendry zareo aty ilay manana purpose kokoa ianao noho ny ianao ilay teraka tsy haiko raha mahalaza azy izay purpose hoe ohatran'ny hoe antom-pisiana ohatran'ny hoe io no ohatran'izay azoko eny azoko ilay izy satria azoko ny tiany haingo tenenina sady mahatsiaro olona izay hoe tsy miteraka ihany nefa na tsy afaka miteraka kanefa ny eo am-pitadiavana an'izany na hoe misy an'izany ihany na tsisy an'izany na tsy manan-janaka. Ho anahy manokana izany ilay izy ohatran'ny nahatsiaro ohatran'ny nanana sensa kokoa ny fiainako noho n'ilay niteraka izany nefa akory tsy manamaivana no hoe ny olona mbola tsy niteraka izay ngamba ny afaka ilazako anazy. Azoko tsara mihitsy hoe misy dikany ohatran'ny hoe mifoha ianao dia ohatran'ny hoe hafa mihitsy na talohan'ny niterahanao izany hafa dia izao hafa rehefa niteraka. Mankasitraka antsika manaraka ny resadresaka androany.
Raha hitanao fa mahasoa ny hafa dia zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka manaraka indray.